Tony ahoana moa izany endrik'Andriamanitra mety ho hitantsika izany? Ampifaliana indray ny arabanantsika tsirairay avy indrindra ianao izay manaraka an'ity fiarah-mianatra ity. Ny endrik'Andriamanitra te hahita ny tavany ve ianao, ny tarehiny, hoe ohatry ny ahoana izany tarehy an'Andriamanitra izany? Fa izao andao isika hiverina kely indray amin'ny tantara. Fantatsika tsara ny amin'ny Mosesy izay nangataka hoe mba hampahitao ny voninahitra ao aho. Voninahitra no nangatahan'i Mosesy ho hita. Nahita ny voninahitr'Andriamanitra tamin'ny fomba maro ny zanak'Israely, ny eo ilay hoe rahona, eo ihany koa ilay hoe andriafo sy ny andry-rahona, eo ny hoe setroka, dia eo ihany koa ny fisehony tamin'ny alalan'ny hoe horohorontany sy ny tselatra sy ny kotroka. Nahita n'izany mivantana ny zanak'Israely, ary Mosesy aza moa dia niaina zavatra maro tamin'izay hoe fahitana an'ny voninahitr'Andriamanitra izany. Ny zava-dehibe mihoatra noho izay nefa ny tena nirin'Andriamanitra ho an'i Mosesy. Hoy Andriamanitra ao amin'ny Eksodosy 7:30, namaly Andriamanitra an'i Mosesy nanao hoe: izaho hampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao ka hanonona ny anaran'i Jehova eo anatrehanao. Arak'izay izany dia inona ilay endrika izay nataon'Andriamanitra ho hita? Dia tsy inona tsy akory fa ny fahatsarany. Inona avy ireo fahatsarany ireo? Andao tany saintsika. Io fahatsaran'Andriamanitra io dia ireto avy izy ireo. Ao amin'ny Eksodosy 7:30 no anehoana izay fahatsarana izay. Eksodosy 7:30 ndao raisitsika ny soratra masina, dia manambara izany ireo fahatsarana izay tany saina ao amin'ny soratra masina. Vakiana ny 7:30 amin'ny Eksodosy 7:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy izy hoe: ary Jehova nandalo teo anatrehany ka niantso hoe: Jehova, Jehova, Andriamanitra mamindra fo sy miantra, mahari-po sady be famindram-po sy fahamarinana, mitahiry famindram-po ho an'ny olona arivo mandimby, mamela heloka sy fahadisoana ary fahotana. Kanefa tsy mety manamarina ny meloka, fa mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka sy ny zafy hatramin'ny zafiafy sy ny zafin-dohalika. Izay ilay fahatsarana, izay ilay endrik'Andriamanitra azo jerena, azo naseho, ary azontsika atao tsara ny mahita an'io. Isika ao anatin'ny fiainana andavanandro eo izany, ianao io izany izao miatrika asa ianao, na miatrika fianarana ianao, na miatrika fitaizana ianao, na miatrika zavatra maro samihafa, dia afaka mahita an'ireo toetra ireo. Averintsika indray mandeha ilay hoe toetra dia ny hoe mamindra fo sy miantra. Mahita an'izany amin'ny fiainana ianao, ary afaka miaina an'izany koa ianao eo anivon'ny fianakaviana misy ianao, na ny ankohonanao. Ankoatr'izay, be famindram-po sy fahamarinana. Toetra an'Andriamanitra, endrik'Andriamanitra izay asehony amintsika izany, kanefa tsy asehony fotsiny fa azontsika enti-miaina ihany koa, ny ho marina, ny hamindra fo. Dia mbola ampiny ilay toetra, ilay endrik'Andriamanitra hoe mitahiry famindram-po ho an'ny olona arivo mandimby. Amindrany fo foana izany, na iza na iza mifandimby amin'ny taranaka eo, fa tena tehirizina izay. Ary firy amintsika moa no manao ny fanohitra amin'izany hoe vao taranaka anankiray fotsiny dia efa misy ny mifamaly faty rehefa zavatra tsy tiana, na hoe nanaovan'ny olona asomparana dia mamaly an'izay. Fa Andriamanitra kosa dia mitahiry famindram-po ho an'ny olona arivo mandimby. Saingy izao kosa nefa, ty anankiray ty koa dia tsara be hoe mamela heloka. Miaina ny fiainantsika isika andavanandro. Be famelan-keloka ve isika sa tena tsy mamela heloka mihitsy fa tena mafy fo? Ahoana ny fomba iainantsika izany? Satria izany no fahatsaran'Andriamanitra, asehon'Andriamanitra amintsika ary iainantsika miaraka amin'Andriamanitra. Dia tsy ny heloka fotsiny fa ny fahadisoana ary ny fahotana izay fahasimbantsika rehetra ao anatina fiarahamonina, ao anatina fianakaviana, ao anatina firenena, dia anisan'ny avelan'Andriamanitra misy fepetra nefa izay. Raha ohatra ka manaiky miaiky ny fahotantsika kosa isika,
dia avelan'Andriamanitra izay. Fa ny mifanohitra amin'izay mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka sy ny zafy hatramin'ny zafy hafa sy ny zafin-dohalika raha toa ka tsisy fiaikenan'ilay fahotanao. Azonao sary an-tsaina hoe hatrany amin'ny zafy hafinao zany mbola mitontona ilay famaliana rehefa tsy niaiky ny fahotany, ilay ray aman-dreny, ilay zanaka, ilay zafy ary ilay zafy hafy. Dia mitontona foana ny famaliana ilay hoe mamaly eloka Andriamanitra. Andeha isika tena andinika tsara fa ny endrik'Andriamanitra izay azo aseho antsika zany dia izy ireo ilay endrika. Inona ny vokatra izay tamin'ny Mosesy? Niondrika faingany Mosesy, tsy nahajery zany rehefa niteny an'izay endrik'Andriamanitra izay Andriamanitra hoe reto no toetrako. Niondrika Mosesy, voalazany 15 izay, niaiky ny fahalebiazan'Andriamanitra Mosesy. Avy eo nefa zany ho setrin'ny fangatahan'ny Mosesy dia nahazo famelan-keloka indray ny vahoakan'Andriamanitra. Zao ny fomba ilazana azy amin'ny 10 hoe zava-mahagaga izay tsy mbola nisy natao amin'ny tany rehetra sy tany amin'ny firenena rehetra, satria ny firenena nanota ny kiribiby ny firenen-kafa dia tratran'ny fahafonganana ny faharinganana. Fa eto Andriamanitra manao zava-mahagaga, mamindra fo amin'ny vahoaka izay tokony haringana. Tsy zava-dehibe ve izany? Impiry moa zasy ianao io no efa tokony naringana noho ny fanaovantsika zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra? Mety efa nahavita zavatra faran'izay ratsy indrindra zana ianao, fa noho ny asan'Andriamanitra mahagaga dia mbola nitehirizina mandrak'androany isika, kanefa no tehirizina ho amin'ny fahatsapana tsara. Impiry moa zanak'Israely no nahita ny fahalebiazan'Andriamanitra, ny endrik'Andriamanitra tao anatin'ny hoe Andriamanitra mamindra fo, Andriamanitra miantra. Tany amin'ny famoahana azy avy eo Egipta, tao anatin'ny ranomasina mena, tamin'ny fotoana izay nandalovana an'ireo firenena fahavalo, izany rehetrarehetra izany namindran'Andriamanitra fo mandrakariva ny zanak'Israely. Kanefa dia mbola misy ihany ny olona tsy mino an'izany tantara izany, ary ny mety ataontsika hoe mihoatra noho izany, ratsy noho izany azy dia tsy vitany hoe tsy mino fotsiny fa tsy miaina an'izany. Izasy ianao mety hoe manaiky an'izany tantara izany fa tsy miaina an'ilay izy ihany koa, dia tsy izay no sitrak'Andriamanitra. Fa ny sitrak'Andriamanitra dia ny hahitantsika an'izay endrik'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo toetra ny tany sainareo sy ny iainantsika an'izany koa mandehana toy izany koa i Kristy. Tsy maintsy nandeha toy izay nandehanan'i Kristy, izay mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, izay mifandray akaiky amin'Andriamanitra. Taomiko ianao ry namako mba handray fanapahan-kevitra endry hoe andao isika hiaraka amin'Andriamanitra dia hanaiky an'ireo, haneho an'ireo endrik'Andriamanitra ireo rehefa nahita fa tena ampiarin'Andriamanitra amiko sy aminao koa zany endriny dia ny toetrany izany, dia isika koa andeha hanaiky ampitiavana, ampiatra izany eo amin'ny fiainana iainantsika, na ny fianakaviana, na ny fiarahamonina, na ny firenena, na ny mpiara-belona, na ny mpiara-miasa, na ny mpiara-mianatra antsika. Andao isika hitondra an'izany ambavaka ary. Tompo, no taominao zahay hahita ny endrikao amin'ny alalan'ireo toetra tsaranao rehetra, ary tsy hoe tsara fotsiny fa tena tsara indrindra izany toetranao izany ary mety aminay olombelona. Ampio ary izay hanaiky izany toetra izany, ka rehefa hitanay fa nanao ny mety sy ny tsara indrindra ho anay ianao dia mba hampiatra izany amin'ny fifandraisanay samizahay kosa izahay, ho be famindram-po, ho mamela heloka, ho tsara, ho be fahasoavana, fa tsy hitahiry an'izany rehefa miaiky, mifampiaiky ny fahadisoana eo amin'izay samizahay. Hamindra fo aminay ianao mba tsy hanaovanay izay tsy mendrika eo anatrehanao amin'izao sisa izao. Da io ty namako ity, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.